Salama daholo e. Tonga dia tonga fa za tsy miandro hoe hiandro olona fa eo ary efa nitorisy satria efa novako le ora. Tsy dia hiresaka ino ty izy, tsy dia hiresaka hoe politika loatra androany a, izany hoe hiresaka ihany tsika any afarany. Fa mizara iray mba tiako resahana mihitsy. Izany hoe tena tsy tapitra izy fa aleo resahana. Dia zavatra anankiray tena anisan'ny mamotika antsika malagasy ary manimba an'le toe-tsaina sady mampitsongolika an'le firenena mihitsy dia reto le maizina reto, reto le maintim-paminany sandoka ato amin'ny firenena Madagasikara reto no feno ny tanàna. Za moa zany tsy hiditra amin'ilay fiangonana zanany sy fiangonana zokina fa raha hiditra amin'izay zavatra hafa mihitsy ny tantara. Fa reto le maizina milaza mpitsabo milaza mpanao fahagagana efa tena sekta mihitsy nama, tsy haiko na tsika natakatritsika ilay hoe malagasy ve le hoe sekta. Le sekta ohatra ny prison ihany io, ny prison fotsiny hoe ao anaty efitrano ianao anaty fa ty sekta ao anaty vala ianao. Dia ozy hoe aloha nandray andraikitra mihitsy hoe hiteny an'le izy androany satria ny tena zany mba nitaizana ihany tao amin'ny ohatran'ny rehetrarehetra nitaizana tao amin'ny finoana kristianina dia nandeha amin'ny cercle kristianina, nandeha amin'ny katolika, nandeha amin'ny protestant, mandeha amin'ny adventiste etc. Za zany aloha kristianina matoa miteny atao hoe kristianina, atao hoe kristianina pratiquant ve tsy atao an'izay aloha atao hoe kristianina indraindray satria ny tena tsy dia hoe tena hoe clean koa hoe tena fotsy tanteraka. Dia na dia eo amin'ilay fietretana nanaovana an'le tsy vahalara ilay radiolo reto ary dia efa mainty ny dossier any ambony any. Izay ny ataoko hoe aloha hoe kristianina indraindray. Tamin'ny voalohany tamin'ny andron'ny 2000 zany na ohatran'izany tamin'ny 2000 mandonga 2010 nahita an'ireny ihany aloha tany Madagasikara reto le maiziny reto. Fa tsy nietreritra mihitsy hoe hiakatra be le fandendry dia hoe ahoana ny hafarana io. Tsy dia nanaitra mihitsy izy tamin'ny voalohany. Dia tsy nietreritra mihitsy hoe bon ça va ohatran'izao zany miangona zany mivavaka ireo. Fa avy eo nisy an'ireto le malagasy le nanao ohatran'ny zareo koa. Dia misy le miteniteny foana fotsiny izao. Dia mampiesona fotsiny. Pire noho ny mpanao politika indray. Dia mangalatra direkta zay mangalatra direkta le nany am-paosin'le olona amin'le mpiangona sy le fananan'le olona zao fotsiny zareo. Ary migaga mihitsy ainy le cible zay mahatay be an'le izy. Fa za aloha raha zany tena za tena resy lahatra hoe raha ny zavatra nataoko sy ny zavatra niainako sy ny lalovako tena misy ny fitahiana aloha. Zay aloha dia zay kosa dia misy resaka amin'ny fanabeazana azy fotsiny ny fitahian'Andriamanitra na fitahian'ny Zanahary. Io aloha zany samy tsy mbola hitan'ny masoko aloha. Zay kosa dia aloha marina mazava. Fa za mino aloha fa ho an'izay tsy mino za tsy teo amin'ny toeranareo. Fa na eo ara ny fahaizan'ny tena, na eo ara ilay fahakingan'ny tena, na eo ara ny hafetsen'ny tena, tsy mety io. Ny ainan'izany afa zao ny any ambony any ihany manapaka an'io ny hafarany. Zay moa filazantsika azy. Za tsy hanao témoigner azy eto, tsy izay ny but eto fa ny resakisika dia ireo le maizina ao Madagasikara ireo. Ny hitako dia zao ny sary hitako amin'izareo ireo. Za moa niteniteny za moa resy nitan'izany hoe devoly za mandevoly hoe misy rambo misy tandroko etc. Mbola tsy fa ny hitako dia ohatran'ny sary ohatra mahita an'ireo Ratsiraonana, ohatra mahita an'ireo Zanak'olona, ohatra Odon, ohatra mahita an'ireo Rajoelina sy ny firongony reto, Erika Rakotoaso. Ireny io zany dia tena ataoko hoe qualifieko hoe devoly. Ireny ny tena diable en personne ireny. Miala tsiny afa tsy hoe makanjo lavabe izy akory dia hoe na hoe archevêque izy na évêque. Tsy hany.
aza dino fa tao Vatican nahitana ny zavatra tsy fahitako fa ny olona nefitra hoe tena varavarany lanitra Vatican io ka hiverina amin'le Madagasikara fa maninona moa zany reto imagineto zany jerena fotsiny azonareo ny loza ao de le misy malagasy tena miara mitapy aminy eo le mono interprète reny de misy le style tonga de miakarapoka fotsiny mampimilina rehefa misy le tena te enjera mafy de matahotra ny maratra ngamba de lasa manana équilibre bizarre zany ny sasany moa de vao mikikika de tonga de mienjera azo ohatran'ny moka de tena jerena fotsiny sa ve lisy sa ve zareo reny efa nanome socialiste amin'ny fanjakana indray de tsy azoko tiana nanome commission ny an'ny vohirana aloha ny an'ny vohirana babiny izy ty le bady latine ny an'ny babiny rajoelina ny an'ny vohirana iny aloha secte confirmeko eto za mihitsy nandefa olona nanisika olona tany eto pajereo inona ny tena paikao secte io za zany te hiteny hoe mandraisa andraikitsika kristianina kanefa zao rehefa mahita an'le adiny tao amin'le jesosy mamonjy de io zay tena hifamony eto reto malagasy raha vao miteny zay hifamony indray le malagasy tsy hifamony amin'ny fahantrana sy ny fandripana fa de hifamony faty amin'ny resaka finoana indray de lasa problema be fa zareo reto hoe zany tena nahazo alalana hiditra any amintsika de natao anambaka fotsiny sy anambaka ny olona efa mantra zay ve tena mouvement l'izy fa tena misy le olona tena hoe tsy mahita ninina tsony le olona fa le pastera ihany ninony le pastera santoka iny de iny sisa ny tena fanantenany de ao tena efa tsisy raha fa le pastera mitondra de mbola mitondra ihany de manaiky grave be ka raha ataoko hoe andraisina fepetra le maty reny de zao ahoana fomanaovana anazy zay ny problema zany kitiany reny de hifamono ve ny malagasy za tsy mitamiana hifamono faty hafa indray ny hoe hifamono faty ato amin'ny politika ny possible satria zao ny zava-misy tsy manana soatsika eo mivadika politika indray resaka fa tsy maintsy kopahany reto bandy reto tsy maintsy andraisina fepetra tsy maintsy pehandreo reto fozy reto iny aloha zany iny aloha zany efa tsy atsika besaka iny efa akiny iny tsy maintsy mihinanandreo fa ity fivavahany ity le finonom-pony ity le santosantoka an'leto pastera mainty reto tena manomba ny fotom-pisainantsika mihitsy io manimba ny fotom-panahy tsy haiko na fomba fiteny zany zany no fiteny na tsy zany no fiteny tsy haiko manimba n'le malagasy mihitsy le izy azonareo retsy efa motika n'le sotravina malagasy mbola apeny lehibe mainty reto tsy rasista akory fa tena zay ny marina eto zany tsy miresaka hoe fivavahana noentiny vazaha hoe Marie Josepha sy ny namany tsy any fa efa lehibe anao efa lehibe tsika de samy misaina tonga saina anao tsara tsy tonga saina anao tsara manana ny safidy malalaka fa raha ny concept no antaninareo zay moa fanao foana aza manao tsinona n'le ao ambony eo za de ny tena miteninareo aloha misy tsy miditra fa rehefa mikapoka le ao ambony ao manahirana sahirana zay de anaovako aveo mihitsy nareo ohatra tianareo hoe marimarina kokoa anaovako aveo nareo za tena mitenareo za de nandingana ny didy folo zay aloha de lazaiko afa-tsy raha ihany mbola tsy sary mandraky tena ary-tazomiko de tsy manan'Andriamanitra hafa afa-tsy raha ihany fa ny sisa efa tapitra ny dinganiko daholo iny ka mba voavela ny eloko io didy folo navoaka teny amin'ny tendrombohitry Sinay io navoaka Moizy io
zao lasa efa teny aza manao an'izao za manao an'izao fa zao lasa mamorona dito faraiky amby folo ny hafarany a le babila reto nky le rajolo reto tokony nisy fitsarana koa ety ambony tany ety fa tsy andran'izay ankety ataon'ny anjely sy ny namana any ambony any ianao lasa ohatrany hoe tonga eto anao a de tonga eto izakany reto bany tsy mataotody reto non tsara iny tokoa zay ny any tena tiako resahana asina fain le izy asina fain mihitsy le eto koa eto ambony tany asina fain koa reny ary moizy ny tenenina mihitsy le kapoy ranomasina de sakafo ranomasina io zay tsy mety zay ny raisina koa manambady amanjanakadolo koa re maramila nero de le maty tao reny fa rehefa tokony faranana izy tokony faranana zay mitady lasa lavitra ny resakitsika fa aloha tsy tarina fa reto maiziny reto zany zay ny tena natondeony resaka androany reto maiziny reto mihitsy le mpaminany sandoko reto a mampanonofo vahoaka fotsiny le vahoaka efa osy efa matra efa osa efa tsy manana ininona de reo fa mila andraisana fepetro reny nefa miverina ny teniko tao hoe le fanjakana eo na ame sosy andrala reny fa le maizindreny sosy hoe le fanjakana possible tena aleoko mieno ny lalatina be molitra ny teny hoe amin'izy ty le morora ty iny tonga de fantatra hoe vetivety sa eo sa ahoana iny tonga de fantatra hoe mpamosavy izy a mamono izy fa reto tsy mazava de tsy mazava mihitsy reo ataon'ireo pasteur santika reo zay verangato ianao anakarena ianao androany manomboka anakarena ianao voatsabo reo sitrana zanak'olona anaty kibon'olona le vavy ovany dalalahy vorangaty fa efa miresaka mainty any tsika rehefa maizina any tsika marina aloha mila mitandrina fa misy koa mainty a silamo io boko haram io ndray tompoko aloha de na zavatra hafa ny tantara io miditra eo amitsika anefritra aloha zao fa tsy fantatra na efa mety isy eo amitsika ny ambanimbany vohatra any engane mba tsisy fa hoe tonga Madagasikara ny boko haram zavatra hafa ny tantara tsy tiako esina resaka be satria za nahita maso fa hatreto aloha ny zavatra misy a de ny vahidy miditra ao amitsika de imonina de mampiasa herisetra izy rehetrarehetra daholo na sinoa io na vazaha io na karana io na palestiana io a na araby io a na mainty io mampiasa herisetra za tsy miresaka manendaka fa tena ny viola sy mamono any ny toko tenenina fa tena ho sahirana tsika hatreto aloha zany de zay ho sahiranatsika raha ohatran'izao nyfandehany indrindra moa mivolatsika gasy efa ohatrany lasa taratasy sisany lanjany taloha namana taloha malagasy a na ny zanaka na nray aman-dreny ny tanjon'ny malagasy nakay de ny anam-pahaizana de ho lasa lavitra zay fa am'izao fotoan'izao tonga de ny anam-bola de ny anan-karena ny arena moa misy karazana fa ty ny arena resahako hoe de le arena anam-bola anaovana oeraoera ny arena misy karazana misy ny manana arena anao am'le manoritra mahay mikabary anao mahay miady anao tsy fantatra fa ny resahako oto arena le arena ambana oeraoera ny resahako eto amin'ny tena grave de zao le te anan-karena tapoka azonareo ary le izy nefa tena le hita mihitsy izy nefa aloha hoe possible le izy a tamin'ireo fitondrana rehetra nifandimbo teo reo de zay mamay an'le olona fa toy ny enina teo daholo ihany reo samy nandalo ihany fa ny enina rajoelina ty tena efa tafa oatra efa tena mibaribary mangalatra tsy miafina manangana tsy miafina am'le tete danina le tretina verina da lafa ovy angamba le vahoaka fa io moa zany tsy asitsika resaka be ntsony a fa miandritsika ny action tsy maintsy isy fa izao fotsiny kosa aloha raha isika samy mpanohatra
ny famitaka de jackpot fotsiny am'le TGV sy mapara reo mampita message azy ny tiako teny am'izay rehefa tsy mahavita de mitsotra fotsiny raha ampinana atao hoana fa tsy bloquena tsy mibloquer olona hafa tokony tehirosanao aminao zavatra tokony atao sady resy amin'ny tompon'andraikitra io fantantsara zavatra nisy zay ny andry nefa natao hoe parallèle mouvement aiza io ny gouvernement io tsy nietsika tsy naninona 21 tsika androany fa zao rehefa tsy safa matahotra nareo de zao de mipetra zavatra simple aza avikisina fotsiny le olona hoe efa mikorotany reo efa miady atrano reo oui tena nisy fa miady atrano reo fa am'izao izy mahazo ainy indra joela mandeha nanita izy mandeha mambolotra matsara mitsikitsiky be mampite amelaka zay le izy teo aloha teo za efa niteny volana juillet niteny mihitsy hoe raha ohatra tsy tafalatsika fin septembre raha joely io miditra candidat io inona ny tranga nivady teny azoko am'izay de hoe tsy sazany io afa baraka io raha milatsaka eo vahoaka efa aminany fotsiny efa tsy efa leo ny vahoaka iny izy iny inona tsy nahavitana le etsika de politika tonga de fikisana fotsiny ho tsara itsika io any amin'ny urne any amin'ny fifidianana nanatsika azy 5% ny azo ny raha betsaka indrindra io izy io ary zao miteny raha mipasy 26 juin raha joely io mijanona io 5 taona ary tsy misy saijoro ao ministra fotsiny hitanareo nivadibadika eo zay le resako androany ny resaka anaovako zavatra niseho tamin'ny herinandro teo nareo zany miresahako kely misy namana zany miaraka tamiko teto rola zay ny resaka de zao ny teny miparesaka ny adala tamiko efa zao le samy maro koa izy efa miteny an'lao zay hoe adabo ihany io politika rehefa samy tsy tonga saina de avy aloha inona ny fatiny daholo zany hoe teny hafa ny lazana azy fa izy tsy niteny inona ny teny hafa ny fomba filazana azy de nijereko tsara izy io zay hoe za zany ao anatin'le mihinany fatiny eo de zao meko ray mihitsy laha hoe eritreritra na la hijanony eto hipetraka eto de izaka zay anaovako an'la eto na la mandeha mitsangana de mandeha tsy maninona na tsy milatsinina tsy manao azafady ary tsy maninona mihitsy fa tena tsy nietsika ny adalo de hoy izy mantsy aho hoe zao niaraka tsika maroko miaraka ny tolona izy koa mpitolona io niaraka ny tolona tsika maroko izy efa 4 taona zay tolona nresahako nahitany à gauche nahitany à droite nahitany ambony nahita ambany nahita amin'ny mamy nahita amin'ny mangidy zao tsika maroko izy 2024 tsika zao za miteny an'lahy anjano zao izy tsy miresaka mihitsy hoe fitiava-tanindrazana ntsony fa ny fitiavako an'lahy sy mivady aman-janaka lahy jereo izy ny dala ny namantsika marary namantsika misy maty naman'lahy reny migadra zao iza ny olona nijery ny namangy sy ny naman'lahy iza nisy atoko ve namangy ny naman'lahy nisy fikambana ve namangy ny naman'lahy sa ny naman'lahy hafa sa ny collectif nandeha tany mba nijery ny naman'lahy reo lasa lavitra moa zany le resakay en conclusion fotsiny ny afarany resaka eto zao de moa zany mantsany adala tamin'ny adala hoe zaho aloha tsy ao anatin'ny planko mihitsy aloha ny abandonina de tapitra teo ny resaka mitsama de zay koa ny amarana koa nresakitsika androany reto le maizindreto mila hinana fiheverana miandrotsika zay tena hoe ahoana movementsika anaovantsika an'reto le tsisy saindreto ok fa de amin'ny manaraka indray salut daholo